ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Tsy mandany fampiresana ny fitondratsoa amin'ny vahoaka izany hoy ny mpitondrateny ny fiadidinan'ny repoblika nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety lohahevitra dimy mahakasika ny fiainam-pirenena ankoatr'izay no nanaovany tatitra tamin'ity androany ity. Azo averina angatany rehetra ny tany izay tsy nampiasain'ny tompony nandritra ny 20 taona araka ny andinin-dalàna ao anatin'ilay lalàna 2024 tipika 430 momba ny tany tsy vita titra tsy vita kadastra. Taorian'ny fanitsinanisa tamin'io lalàna io no nahitany ny andinin-dalàna manambara izany. Misy ny lafiratin'izay araka ny fanazavan'ny sehatra ioambonana momba ny fananany tany. Mbola vitsy ny mpandraraha madinika sy salatsala ny manana fasahiana miditra amin'ny findramam-bola eny anivon'ireo orinasa mpampindram-bola madinika eto Madagasikara. Isan'ny tsy maharisika azy ireo anatin'izany ny tahanjana-bola izay mananika ny 900 isan-jato. Namarana ny hetsika ty dipoitra fahobe iarahana amin'ny antoko malagasy miaramiainga androany ny teny amin'ny komuna nampita tafika sy ny teo an-dotam-penana. Ankizy manodidina ny 500 no nisitraka io ty dipoitra fahobe maimaimpona natolotry ny antoko Antananarivo sy ny manodidina io. Any ivelany natratra 520 ireo namoy ny ainy vokatry ny tondra-drano nandravan'ny taokainy Turquie ao atsimo atsinana ny Etats-Unis araka ny tatitry ny tompona andraikitra any an-toerana. Ahina mbola hiakatra izay nytontanisa izay raha ny fanazavana hatrany. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Tonga soa indray ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny arahaba tombo lasy tombo vavy ary ampanajana trano no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany isantarantsika izay fampahalalam-baovao izay tsy mandany fifampiresana ny fitondrana amin'izao fotoana raha mitondra zavatsoa amin'ny vahoaka izany ho ny mpitondra teny ny fiadidinan'ny repoblika androany nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Lohahevitra dimy no nanaovany tatitra ankilan'izay isan'izany fitetezam-paritra nataon'ny filoha amin'ny fionany filoha amin'ny pirenena tamin'ireo solotena ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI omaly ary ny mahakasika ny vidim-piainana sy ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao. Nela Ranevson. Raha nandeha ny resaka amin'ny tokony anaovana ny fikaonan-dom-pirenena tatoato androany tsy namaly ny vantana ny anao izany na tsy sisy ny teo anivo ny fiadidinan'ny repoblika na ihany koa ikarakara izany. No amafisin'ny mpitondra teny ny fiadidinan'ny repoblika ihany koa fa ny fitadiavana vahaola no manoloana ny fahasahitrana ny vahoaka ankehitriny no lahatra ampahamiana amin'ny fitondrana. Vakombenombien dia ny lahara-pahamehan'izao fitondram-panjakan'izao dia ny mijery ny tombotsoan'ny vahoaka fa tsy ny adila politika. Ny fiainam-bahoaka sy ny fikarohana ny vahaolana amin'ireo olana ara-tsosialy rehetra mianjady amin'ny vahoaka no imasony ny filoham-pirenena ankehitriny ary tsy mandry andro sy mandriala moa izy mitady ny vahaolana rehetra manoloana an'izany. Tsy mandany fifampiresahana ny fitondram-panjakana raha mijery ny tombotsoa-bahoaka. Izany efa natao moa teo alohaloha teo raha nisy ny dinika nasionaly mahakasika ny fananantany na ny fijadiran-tsakafo. Fa raha katsikatso politika kosa no entina anakorotanana dia tsy lefitra velively ny fitondram-panjakana. Tany tandalàny Madagasikara ary malalaka ny fanehoan-kevitra raha ao anatin'ny fanajana tanteraka ny demokrasia. Izany ireo teboka noresahana nandritra izany ihany koa ny tatitra mahakasika ny fitetezam-paritra nataon'ny filoha tany amin'ny faritra Androy, Anosy, Vakinakaratra, Boeny ary Isava. Namafisiny ihany koa ny fahavonona ny mpamatsivola. Anoana any Madagasikara raha ny tapaka nandritra ny fionan'ny filoha tamin'ny solotena banky iraisam-pirenena ny FMI izay natao omaly. Nanambara ihany koa ny teo anivo ny gouvernemanta fa tsy tokony anararoatra ny toedrara misy ankehitriny ireo mpivarotra amin'ny fampiakarana ny vidim-piainana.
manoloana ny fitanterana anafatra bus moderna misa arivo alohan'ny faran'ny taona ny fitondrana ankehitriny amahana ny olana amin'ny fiafakarany asara-pitanterana. Tsy isy ny fananganana kooperativa vaovao raha ny fanazavana fa ireo kooperativa efa misy ihany no andray ireo fiara vaovao vao afarana ireo. Efa miroso amin'ny fifampiresana ny fitondrana ary iova tsikelikely miandalana ny fitanterana eto Antananarivo raha ny fanazavana. Tany Madagasikara raha ny fanambarana isany nisongadina tao anatin'izay saingy rapitso isany diniky ny fanavotam-pirenena izay kasainy ireo antoko mivondrona ao anatin'ny fanoherana ho atao ka andrasantsika eo ny mety ho fipetraka izay fa fanitsakitsahana ny zon'ny olombelona ny fihetsiky ny fitondram-panjakana izay nisambotra ny mendrika ilay tovolahy nanao procès inversé ny cortège présidentiel hoy ny fiarahamonim-pirenena io anivo ny observatoire des droits humains. Zo fototra ny fahafana maneho hevitra hoy izy ireo ka miantso ireo olom-pirenena rehetra izy ireo hanamafy izay fitakiana ny zon'izay. Isamy tanany sainy be sy ny maro ny raharaha mikasika ny mendrika ilay tovolahy iray izay nanao fihetsika pouce inversé tamin'ny cortège présidentiel ny alakamisy 20 jona lasa teo. Ny andron'iny ihany notazomina vonjomaika nandritry ny 27 ora ity farany ka nolazain'ny tompony andraikitra fa fanakanana ny cortège présidentiel no antony fisamborana. Raha ho an'ireo fiarahamonim-pirenena avy eo anivon'ny ODH na ny observatoire des droits humains fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay nankatoavina tamin'ny alalan'ny DUDH na ny déclaration universelle des droits humains izay fifanarahana ny raisam-pirenena ny tranga fisamborana izay natao. Voalohany indrindra ny antony dia fanehoan-kevitra no natao raha araka ny fanambarana rehefa nanontany araka ilay fanambarana nataona teo hoe ezaka tamin'ny fianakaviana sy ny nanontany ihany koa ireo angom-baovao samihafa dia nisy fanehoan-kevitra no natao tsy fankasitrahana. Mino ngamba izay fa anisany manana an'izay afaka maneho an'izay hevitra daholo ny olona raha ejerintsika fa ny lalàna ambony indrindra raha eto amin'ny tany firenena dia lalàna mpanorenana ary anisany koa raha mijery ny bazika fotsintsika amin'ny falàna fototra dia mahafantatra fa aorianan'izay dia ireo lalàna raisam-pirenena ary aorianan'ny raisam-pirenena fa misy an'ireo lalàna sy ataontsika hoe tetim-panjakana sy tetim-pitondrana. Dia eto zany dia efa mahita fa misy fanasitsahana azo ary misy appui de pouvoir na famarota-pahefana tamin'ny tranga mahakasika an'iny pouce inversé. Zo sivily sy politika ny fihetsika izay nataony mendrika izay tafiditra ao anatin'ny fahafahana maneho hevitra araky ny fanazavana hatrany. Manana didy ny fitondram-panjakana manoloana izany zony tsirairay izany. Fitondram-panjakana dia manana asa rôle na hoe attribution voalohany miaro protéger zany miaro ny zon'ny olombelona miaro zany. Faharoa fanjakana dia manana andraikitra sy adidy hanaja respecter les droits. Ary ny fahatelo ny fanjakana dia manana didy manatanteraka na hoe réaliser na mise en œuvre na droit. Fa ny zavatra anankiray zany tena hitanay ary raha mifampiresaka ihany koa nisy ekipa ihany nanatrika ihany koa tany amin'ny tamin'izy mbola tany am-ponja nisy ekipa nandefa mbola tsy afaka andraisana tamin'izay fotoana izay dia teo ihany koa nahita hoe mety efa misy zavatra tsy fantatra izay mikonkonoana tao anatin'ilay izy fa kosa mbola mahatsapa ihany hoe tsy manaja araka ny tokony izy ny andininy fa 2020 ao amin'ny lalàna raisam-pirenena sy fifanarahana raisam-pirenena ao amin'izy zao raha tsivily sy ara-politika. Ho an'ireo olom-pirenena kosa ka ireo nilaza fa mbola tsy misy ny fahafahana maneho hevitra eto an-toerana. Amin'ny tako manokana amin'ny fiarahamonina dia tsy dia misy loatra ny fahafahany olona hiteny ny zavatra tiany zavatra nitranga voaingana teo zao le olona nanao ohatr'izao amin'ny cortège présidentiel ny olona tsy voatery tia an'le filoha izay vao fidy eo nefa dia no ny hevitra nasehony dia nitenena izy hoe tsy mety izao dia izy izao niditra tribunal fa maninona le olona ny atao an'izany amiko zany misy le zavatra arakaraka le olona hoe mavity izy afaka maneho ny hevitriny izy arakaraka ny situation sociale ohatra raha olona ambony izy dia amena lalana izy hiteny an'izay tiany fa raha olona ambanibany izy dia tsy dia omena fahafahana hiteny. Ilaina ny fahamelona amin'ny fihetsika tokony atao manoloana ny toedrara misy eto amin'ny firenena hoy ireo olom-pirenena hafa. Samy manana ny safidiny zany ny tsirairay amin'le zavatra ataony le fomba fihetsika atao zany samy manana ny fihetsika samy manana le eritreritran'izay ny olona tsirairay dikan'izay zany amiko
dia anjarany tsirairay zany no mandinika ny zavatra avoaka eo amin'ny zavatra miseho andavanandro amin'ny fiainantsika zany satria amin'izao fotoana zao hitanareo ihany mafanafana ihany ny toetara dia samy mitandrina fotsiny zany ny fahitako azy amin'izao zavatra avoaka ny avoaka ny vava zany izy eo amin'ny fiainana andavanandro antsika. Niakatra fitsarana omaly ny raharaha mikasika ny mendrika nambarany fa tsy nanan-kana velively ny cortège présidentiel ny tenany izay isany antony anamelona azy ankehitriny. Antony nanaovany ity tovolahy ity ny fihetsika posy inversé raha ny fanadihadiana ny tsy fankasitrahana ny fitondram-panjakana manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Andrasana araka izany ny valim-pitsarana amin'ny 9 aogositra ho avy izao. Miantso ny tsirairay manoloana ity tranga ity moa ny fiarahamonim-pirenena mba hamantatra trano ny zo ary hitaka izany. Fa azo averina angatahiny rehetra ny tany izay tsy nampiasain'ny tompony nandritra ny 20 taona araka ny andinin-dalàna anatin'ny lalàna 2/20 tsipika ohatra 13 momba ny tany tsy vita titra tsy vita kadasitra. Taorian'ny fanitsiana nisy tamin'io lalàna io no nahitana ny andinin-dalàna manambary izay misy lafiratsiny izay araka ny fanazavana ny sehatra iombonana momba ny fananantany etsy ankilany. Namafisy ny SIF fanatsarana maro mikasika ny fanamorana ny fisitrahan'ny malagasy ny tany no ao amin'io votoatiny io lalàna io. Isan'ny nisongadina anatin'ny lalàna momba ny tany tsy vita titra tsy vita kadasitra ny andininy izay manambara fa azo angatahana ny tanin'olon-tsotra rehefa tsy nampiasain'ny tompony nandritra ny 20 taona. Samy manana ny ahainy ny maro manoloana io andiny anatin'ny lalàna 2023 io. Isan'ny naneho ny heviny mikasika izany ny SIF na ny sehatra iombonana momba ny fananantany. Ny lafiratsiny edy mitovitovy amin'ny prescription acquisitive ihany io dia resaka débat ataontsika hoe na concept angambany izy concept juridique. Ny singa telo mandrafitra ny zo fitopona moa dia ny hoe ny abusus usus fructus. Izany hoe ao anatin'izay misy hoe sy tiako anaovana azy. Fa eto amintsika moa ny tendance dia ohatrany hoe manao abus ianao rehefa tsy ampiasainao ny droit-nao. Izany hoe tsy valorisenao le terrain. Mety misy risque tokoa le izy satria ny zava-misy amin'izao fotoana no andrefesana an'izay satria indraindray ataon'olona fitaovana angalana fananan'olona le izy. Izay zany le izy. Fa ny tsotra dia hoe tokony ampiasainao foana ny taninao izay fotsiny vahaolana amin'ilay izy. Raha ohatra ianao tsy hoeo dia asivy olona miandry fa asivy misy taratasy endrasan'ilay olona satria anao io dia manana droit ianao hampiasa izay olona ohatra ny hoe tsy anao ilay izy dia manao taratasy en bonne et due forme acte authentique na authentifié petraka mazava tsara hoe nampanofaiko na nampiandrasak'olona le izy. Tsy nahitana andininy nanambara izany ity lalàna ity tamin'ny fiandohan'ny famolavolana azy. Taorian'ny fanitsiana samihafa no nametrahana ny mikasika ny fahafana mangataka ny tany raha toa ka tsy nampiasain'ny tompony nandritra ny 20 taona io. Etsy ankilan'izay teboka maro anatin'ny lalàna ity no nambaran'ny SIF fa manomevana ny fanamorana ny fisitrahan'ny malagasy ny tany. Afaka mbola manao karazana fanitsiana ny lalàna io fa raha iandry an'izay indray mbola ho taraiky. Satria efa niandrasana fa ny prinsipa rehetrarehetra nangatahan'ny fiarahamonim-pindrindra fa ny sehatra ombonina amin'ny fananantany izay nitaky an'io lalàna io tany amin'ny 2003 nitaky izay hoe hanamorana ny fomba hanamarinan-jo ny fitompona tany eto Madagasikara ho an'ny tantsaha dia zava-dehibe eo satria izao ny fisiany io dia manamafy ny atao hoe fisian'ny fitompona na tsisy titre ary ianao dia efa manamafy hoe présumé propriétaire ianao. Faharoa manarakaraka an'izay vao maika koa fisian'le guichet foncier izay atsangan'ity texte ity dia ahafahany manao ny ataontsika hoe fanamorana ny fahazahoana manaprofo ny mahatompony amin'ny tany any amin'ilay tany tsy vita titra. Izay zany mamaika ao anatin'le izy ary ny fisian'le hoe reconnaissance groupée na certification massive. Raha ny nivoaka tamin'ity herinandro ity ny andalana faharoa amin'ny andininy 20 anatin'ny lalàna ity no notsipahan'ny HCC na ny haute cour constitutionnelle ary nambara fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana. Namafisy ny firaisamonim-pirenena SIF ankilany fa isan'ny zava-dehibe tamin'ity lalàna ity nisy ny fiantsoana ireo mpisehatra rehetra tamin'ny famolavolana azy.
ao anatin'izay sehatry ny fananantany izay hatrany dia tany mirefy 7 amby 30 hektara ao amin'ny commune mpanotokana distrika Anambohidratrimo no misy milaza ho tompony amin'izao fotoana tany izay efa nanaovany fanjakana fanadihadiana ka nanomezana karatany fahobe mahery ny 700 isa ho an'ireo olona efa nanajary antonany maro olona sainy. Tany mirefy 7 amby 30 hektara ao amin'ny fokotany Soavimalaza commune Ampanotokana distrika Anambohidratrimo no misy milaza ho tompony amin'izao. Tany izay efa voazara ary nanomezana karatany nandritra ny hetsika fizarana karatany fahobe. Araka ny lalàna 2006-031 zany dia ny tany rehetra misy fanajariana dia anjaran'ny projet fananantany miandraikitra azy. Fa ny tany lavavolo sy ny tany mpanjakana dia ny sampandrarahany fananantany. Nagaganay nefa ny tany efa vita karatany ao amin'ny fokotany Soavimalaza izay misy fanajariana avokoa efa antaonany maro dia tsy fantatra hoe sampandrarahany fananantany iza no midina saika hanao fitsiriana teny androany. Dia nisy kosa ny arrêté zany navoakan'ny ministera tamin'ny 19 novembre 2018, arrêté laharana 28639 nanafoana ny kadastra INHV teto Ampanotokana. Dia ny tany rehetra izay misy fanajariana rehetra dia miverina ho tohizana karatany eto amin'ny birao ifotony fananantany avokoa. Feany zany dia ny birao ifotony fananantany irery ihany no mandraikitra ny famoahana karatany amin'ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra nefa misy fanamatisa milaly sy ireo tany izay natao kadastra ka tsy vita hatramin'ny farany dia tohizana natao karatany avokoa. Nagaga dia tsy nandalo teto amin'ny commune sy teto amin'ny birao ifotony fananantany ireo olona milaza mangataka tany any anaty fokotany ny Soavimalaza. Araka izany efa nidina teny antoerana ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny fananantany nanao ny fanadihadiana nanomboka ny taona 2024 ny alohany nanomezana ny karatany mahery ny 700 isa ho an'ireo olona feno ny fepetra voalazan'ny lalàna. Tamin'ity androany ity nanambarany anao fitsiriana teny antoerana ilay olona nilaza ho tompon'ny tany araka ny taratasy voaray sy fokotany saingy tsy tonga hatramin'ny farany. Tamin'ny asabotsy lasa teo zany naterina teto aminay izao karazana convocation izao dia araka ny fanazavany dia ny tompon'ity tany ity zany tao mahitsy no mipetraka no mividy tamin'ny ingéles io. Dia ity ranga Rakotondramasy ity zany Rakotondramasy Stanislas ity no hoe tompon'ady nangataka an'ity ady ity zany hitondrany raharaha ity miaraka amin'ity ingénieur ity. Dia ity taratasy ity zany zarainy amin'ny hoe mpifanila tany rehetra amin'le fahatra lazainy fahanazy. Mitondra plan izy dia mitondra taratasy juridika ohatrany tsy nisy casier zay. Nanadiady moa ny tena hoe iza marina ilay olona hitondranareo an'ilay ady dia androany azoma izy no milaza hitondra azy eo nefa mbola tsy tonga izy hatramin'izao. Efa maromaro ihany ny taranaka ny fandimby asa efa manjato taona zay mbola tsy nisy olona nanaraka mihitsy ireo tanindreo ary mbola tsy nisy olona nijoro ho laza ho tompony. Araka izany nivadika ny raharaha ireo vahoaka izay nihevitra fa efa nilamina taorian'ny fahazahoana ny karatany noho izao misy milaza ho tompony izao indray. Miororo tena miororo zay ankehitriny araka amin'ny ambanivohitra anay dia matahotra n'izany na resaka birao zany tena tsy mahalala ny tsy misy avaratra zay. Misy ireo olona tsy fatampevindreo mampiororonay ankehitriny milaza fa tompony tany. Ireny Tambomena ireny indray aman-dreny nanao an'ireny indray aman-dreny taloha ny Fasakiny ireny nanao an'ireny Tambomena manodidina ireny fa tsy izay ankehitriny akory. Ireny hazo maniry tolobe ireny indray aman-dreny namboly an'ireny kanefa ankehitriny misy an'izao vaovao zao ka dia izay toko mba gaga ihany koa amin'izany olona ho avy ety amin'ny tanàna sy manodidina ety izany aka ny tany izany dia izay toko mba gaga. Izay taranaka zany dia miezaka ny atsara izy ireny kanefa ilay zavatra olonay zany dia tena mampalahelo raha ohatra ka lasan'ny zareo maimaim-poana. Tena mampalahelo ary tena mampangororo mihitsy ilay teny ena satria matoa dadabenay nametraka an'ireny tany ireny matoa dadanay nametraka an'ireny tany ireny dia mba hivelomanay tarana. Nandray ny andraikiny ihany koa androany teo anivon'ny commune momba ity raharaha ity. Nangataka fampiantona ny fitsiriana izay natao tao Soavimalaza ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune Ampanotokana. Ny akamaroan'ny tany eo Soavimalaza dia efa vita karatany avokoa satria tany no ajarian'ny tompony nandritry ny fotoana maharitra ireo tany ireo. Dia izay no antony nanajanonana ny fitsiriana izay natao tao Soavimalaza. Satria hitanareo ngamba fa misy fiangonana eo akaiky io tantarain'ny olona tao toy ny sekoly reny tanàna marobe
atao ahoana no nanondrirana an'izany da nisy borina tamin'izany fa aminay a dia zavatra tsy dia ara-dalàna io a. Ny fiangonana io raha hijery ny sary eo nareo a dia tokony akalaza zay zao ny 100 taona ny fiangonana FJK misy Soavy Malaza nefa anisany voakasika amin'izany hoe tany lazainy anana zany mampahagaga zany efa 100 taona zany ny fiangonana niorina taiza ny olona zany zao izy vao mipoitra zavatra mampahagaga zany. Andrasana ny ho toy ny raharaha. Enjan'izany raha mandresy araka izany ilay milaza ho tompony ho azony avokoa na ny fiangonana ny trano ny tanimboly sy ny tanimbary hatramin'ny fahasandrazana maro ao anatin'ity tany 730 hektara ity. Fa tsy hiverina hiasa ireo mpiasa eo anivony ministera ny raharaham-bahiny na efa nisy aza notina avoakany teo anivony ministera milaza ny fiverenany asa ho an'ireo izay mila raharaha eny an-toerana raha nambarany syndikan'ny mpiasa tamin'ity androanyity rehefa mivala ny fangatan'izy ireo vao hitsahatra ny fitokonana. Tsy mbola misy fiovana fa mbola mety ny fitokonana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny raha ny fanadihadiana natao androany. Efa namoaka noty ny teo anivon'ny ministera fa misy ny service minimum ho an'izay mikarakara raharaha saingy tsy tompona andraikitra amin'ny siamety fisian'ny olana ireo mpiasa mitokona raha ny fanazavana. Obligation maneranay mihitsy hiasa fa ny anay zany a ny eto anivon'ny syndicat anankiroa dia mbola tokona ihany izahay hatreto mandra-pahazo ny valy-mahafapo. Ny valy-mahafapo inona moa fa tsy ny fivalian'ireo fangatahana ihany. Efa nisy daty ihany nisy tety andro nomeny zareo avy any amin'ny fitidinan'ny République amin'ny faha-efatra ny volana ho izao dia miandry izay fahatongavana izay fotoana izay izahay dia mandeha amin'izay ny négociation hamanany olana. Ny service minimum no napetraka dia somary nitariny zareo ilay izy hoe hamanany olana ho an'ireo izay malagasy haniry dia ho any ivelany. Io moa zany araka ny resako teo tsy nifanarahana tamin'ny syndicat mihitsy fa ry zareo namoaka an'io dia miala izahay raha sanatria misy ny tsy fahatomombanana amin'ny fikarakarana rehetra no mety hosika ataon'izay olona manana saina ratsy. Raha tsy ivony isan'ny antony fitokonana izay nataon'ireo syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ny fanavakavahana amin'ny endriny maro samihafa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny tsy voahaja ihany koa ny zon'ny mpiasa sy ny maha-olona hoy izy ireo. Misy ihany koa hoy ireo syndicat ny fiangarana amin'ireo mpiasa hita izany amin'ny famindran-toerana sy amin'ny tombontsoa maro samihafa. Fa mbola vitsy ny mpandraharaha madinika salantsala ny manana fahasahiana miditra amin'ny findramam-bola eny anivon'ny orinasa mpampindram-bola madinika eto Madagasikara. Isan'ny tsy mahasarika azy ireo anatin'izay ny tahanjana-bola izay mananika ny 900 isan-jato. Ny orinasa mpampindram-bola madinika izay mangataka ny fahafahana mindram-bola eo anivon'ny banky foibe ahafahan'izy ireo mampihena ny tahanjana-bola alainy avy eo. Mananika ny fitoety sy ray tapitrisa ny mpanjifa ny orinasa mpampindram-bola madinika ny farantoana 822 raha toka tany amin'ny 3 alina sy 10 hetsy zany ny taona 822. Izany hoe nahitana fiakarany hatramin'ny 1.300 isan-jato tao anatin'ny 10 taona. Tsy mitsaha mitombo zany amin'izao fotoana indrindra manoloana ny fahasahiranana ankapobeny. Mipetraka ho sakana hatrany indrindra ho orinasa madinika sy ireo mpanao asa tena ankilan'ny tahanjana-bola ambony. Antony hanovany mpisehatra ny lalatsaina anatsarana ny sehatra ny fampindramam-bola manomboka izao. Izahay ezaka tena hisehatra amin'ireo olona izay ataontsika hoe amin'ny toerana informel ohatran'ireny hoe mpanao biriky, mpitarika sarety, ataontsika hoe ireny mpivarotra antselika sy ny karazany ireny, zany hoe le seha-piariana izay atahorana indrindra zany no ezahanay omena tombony amin'izao voalohany izao. Zany hoe le tena atahorany olona indrindra no antononay zany mba tena ampisy vokany mivantana amin'le fiainan'le olona zany ny ezaka izay ho ataonay. Na izany na tsy izany, mitaky fiaraha-mienta mpisehatra maro ny ahafahana manatsara ny fandraharana rabola eto Madagasikara. Isan'izay ny fanamorana ny fahafahan'izy ireo mindram-bola eny anivon'ny banky lehibe.
Secteur de microfinance isan'ny tena hoe lafo izy izy ny olona satria lafo ihany koa le fahazahoana ian'le fampisamboram-bola io satria izahay dia mbola mindrana, izahay nefa tsy mba manana fahafahana mindrana any amin'ny banky fohy be tahaka ny ataon'ireo banky lehibe eto reto izay mbola angatahanay koa ny ariana kely satria io no tena hoe antony voalohany ahafahanay manena an'le mpampisamborana io zany akoatra n'le saran'le riska izay raisinay. Dia amin'izao fotoana izao manodidina ny 200 ka hatramin'ny 500 isam-bolana eo arakaraka le ampiasana an'le izy. Raha ny mahakasika ny fanatsarana ny sehatry ny fandrarana rabola eto Madagasikara hatrany. Tombanana nanika ny 570 ny malagasy sitraka ny tolotra rabola isan-tsokajy ny taona 2022. Raha toka tany amin'ny 720 isan-jato zany ny taona 922. Araka ny tanjona andrasana anatin'ny SNIM manany stratégie nationale d'inclusion financière a Madagasikara ho an'ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022. Lafo mavaoafa kosa indray dia nisy fivoarana ny tontolon'ny ady sy ny miralenta sy ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy eto Madagasikara. Araka ny tatitry ny ECPAT Madagasikara, maro ireo paikadina omby raha nitetika samy miralenta no jerena etsy ankilany. Namafisin'izy ireo fa zava-dehibe ny fanamafisana ny fandraisana andraikitra anamafisana ny ady. Tsara ny vokatra tamin'ny ady amin'ny miralenta sy ny herisetra mianjady amin'ny ankizy ao anatin'ny tetikasa miralenta araka ny tatitra ny totsaina ECPAT Madagasikara France androany. Ao anatin'izay fahombiazan'izay dia voalohany dia ny fitombon'ny fahalalana sy ny fahaiza-manao amin'ny resaka mahalehilahy sy ny mahavehivavy. Tao anatin'ny fahombiazana ihany koa dia ny fahazahoan'ireo ankizy izay nofanina tany anatin'ireny vondron'ireny fahaiza-manao vaovao hoentiny miaina eny amin'ny fiainany andavanandro. Ao anatiny ihany koa ny fahaizan'ny ankizy miaro tena amin'ny resaka herisetra ara-pananana, indrindra ny fahaizan'ireo ankizy vavy miaro tena. Zava-dehibe ny fanamafisana hatrany ady amin'ny herisetra momba ny fananana sy ny miralenta io. Dingana maro no efa nirosona natratrarana ny tanjona. Fomba fanao tsara izay hita tao anatin'ilay tetikasa hoe nampahomby an'ilay tetikasa dia tao anatin'izay ny fiofanana sy fampitana fahalalana ho an'ireo mpiara-miasa. Tao ihany koa fomba fanao izay hita fa tena tsara ny fiaraha-miasa tamin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa teny anivon'ny sekoly sy teny anivon'ny fokontany izay nafana nanamora ny fanatanterahana ny asa. Tao anatin'izay ihany koa ny fandraisana andraikitra ireo mpiara-miasa na teto an-toerana na ny tany ny faritra. Tontosa androany ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa miralenta. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento anaty doka vetivety ihany mahakasika ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Io ihany koa mahakasika ny raharaha fikasihan-tanana miendrika herisetra tovovavy iray tany Mananjara ny 13 Jolay lasa teo ampahany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Du 30 au 31 juillet, achetez un First Premium et gagnez un cadeau Telma Net One Week 2 Go. Vous avez plus de 2h30 d'appels vers Telma et autres opérateurs, 100 SMS, 150 mégas et 2 Go de bonus data utilisables à toute heure. Le tout à seulement 10 000 arrières. Tapez vite le dièse 322 étoile 91 dièse. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitepelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy culotte Molfix izay. Roa vitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo. Samy faly ery, izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny paritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra, andao mampiasa kosy culotte Molfix ho an'ny zanantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana.
2, 3, 4. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! Hey, hey, hey! Mitohatra ny fety atao viangana ny rehab-anao anao mialohan'ny 1 Jolay fa azo bonus 10 andro ianao amin'ny Canal Plus. Tsy mampino! Aza miandry manatonaingana eny amin'ny mpanjinjary Canal Plus. Mamenina ny arabatra ny tomboko lasy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ty avy hatrany dia nisehatra ny fanabeazana eto Madagasikara no isantarantsika izany mijanona ho ambany hatrany ny tahan'ny fanabeazana eto Madagasikara na eo azy ireo ezaka natao sy ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana. Isan'ny olana mahatonga izany raha ny fanadihadiana natao ny faniliana andraikitra sy ny fomba fijery ny fototra fanabeazana eto amintsika. Gaeton Andriatsilavo. Raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Instat tsy mitsaha-miena ny tany fidirana an-tsekoly teto Madagasikara. Raha tokana tratra hatrany amin'ny 9.2 isanjato ny fidiran'ny zaza eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra ny taona 4.4, nitina ho telo amin'ny 7.4 isanjato zany ny taona 10.4 ary lasa 7.4 isanjato ny taona 12.4. Ny tanan-dehibe ny tena nahitana fianana raha io tatitry navoaka ny Instat io hatrany. Ny taona 12.4 tsy nisy afatsy ny 4.7 isanjato n'ireo mpianatra no nahavita hatramin'ny farany ny sekoly fanabeazana fototra ka 4.2 isanjato amin'ireo lehilahy, 7.4 isanjato ny vehivavy. Ankoatr'ireo, mbola ambany hatrany ny ta ary mijanona ho manodidina ny 4.7 isanjato na eo aza nezaka atao ho fampianarana ireo olon-dehibe ahay mamaky teny sy anoratra. Raha ny fanadihadiana natao, isan'ny fomba iray mahomby amin'ny fanabeazana ireo 30 taona no mihoatra ny fidirana amin'ny antsoina hoe hetsika andragozika. Ny andragozika zany mahazatra antsika dia hoe ny pedagogika. Hoe misy mpampianatra eo dia misy mpianatra eo dia ny mpampianatra mampianatra. Fa ny andragozika kosa dia lalan-tsaina anankiray izay manome lanja ny mpandray anjara sy ny mpampiofana. Ka amin'izay dia misy fifamenona fahalalana na traikefa. Ka amin'izay fotoana izay zany dia homena lanja kokoa ilay fifampiresahana sy ny fifamenona ary indrindrandrindra mifampitomboana amina sehatra ray. Dia ny andragozika zany dia fitaovana anankiray mampiona anireo izay mieritreritra fa tompon'ilay fahaizana sy ny fahalalana sy ny vahoaka izay tokony azo fanabeazana handray anjara amin'izany fampandrosoana izany. Ny fikatsanany soa-iombonana no tanjona amin'ny fomba fiasa io. Fomba fanao izay hita amin'ireo karazana atikasa sy fikaonandoha isan-karazany. Ny toe-tsaina sy ny fanabeazana maha-olona vanona, azo ianteherana sy ny fomba ikoloana izany no tokony imasona ahafana manangana fotodrafitr'olona. Izany hoe olona afaka miatrika ny zava-misy sy mahay mandanjalanja ary indrindra mahay manova ny fomba fijery amin'ny antsoina hoe fanabeazana eto Madagasikara. Miara-manaiky daholo ny rehetra fa ny toe-tsaina ny fototra ary mifampiampanka. Izay zany ilay vokatry ny fanabeazana. Lasa mifampiampanka hoe avy aminareo no mahatonga an'io, avy aminay no mahatonga an'io. Izay nefa zany dia tsy toetra fananganana olona. Satria hatramin'izao ny fototra fanabeazana antsika dia misy lasitra hoe izay mivoaka any amin'ny université na mivoaka any amin'ny école dia izay ny antsoina hoe olombanona. Dia rehefa tsy mivoaka amin'izay dia tsy laza izay toyany koa fa manahirana antsika no izy. Ohatra koa hoe ny olona manam-bola izao na olona manana ataoko hoe toerana. Zay zao famaritana dia izay no mahatonga anay manaiky ihany koa hoe ny fanabeazana zany no vahaolana. Fa eo amin'ilay fanabeazana koa zany dia zao mahagaga fa mifampiampanka fa mbola tsisy ny finiavana nofana ny rafitra fanabeazana dia iandry an'ilay rafitra fanabeazana ventsika. Ny herinandro avy zao tia ivina ikarakara ny Forum National de l'Éducation, ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena miaraka amin'ireo mpiara-miambonantoka fotoana izay andiniana hatramin'ny fotony ny tontolon'ny fanabeazana eto amintsika
ka hitondrana vahaolana ahafana mampiakatra ny tany faripahaizana eto Madagasikara. Ankoatra ny fanabeazana, tokony averina ao amponin'ny malagasy tsirairay ny fitiavana sy ny fiainana indray ny maha malagasy. Isan'izany ohatra ny fihavanana, ny fifanajana, ny fitiavan-tanindrazana, ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana sy ny maro hafa. Manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy iza fandriamatoa Raherson Adel izay Flou National ny sendika amin'ny tafanany mivondrona iray tanjona ho an'ny fanabeazana moa zany eto Madagasikara. Araka izany dia iompana betsaka amin'ny resaka fanabeazana ny resadresaka ifanaovana amin'ity anio ity miarabanao aloha tonga soa ato anatin'ny vaovaon'okolo fanontaniana voalohany apetrako avy hatrany hoe manahoana ny fahitanareo ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana. Faly miarabanao iva dia faly miarabaraka ny vaovao ihany koa. Mahakasika ny fanabeazana amin'izao fotoana izao hita hoe manana ezaka ny fitondrana saingy mitotongana ny rafim-panabeazana mihitsy eto Madagasikara amin'izao tsika miteny izao. Inona ny tena isan'ny hoe fototra mampitotongana an'izay rafim-panabeazana izay? Miazakazaka loatra tsika ao anatin'ny fijerenany endrika ivelany fa ny fond tsy voakasika ao anatin'izany tsara ny manara-penitra fa le tontolo mpanabe mihitsy no tsy vitany mampirisika azy ho amin'ny tokony tena fanabeazana marina. Le risipony mpanabe zany lasa voapepo. Afaka mitondra ohatra mazava ve ianao ahafahany mpanaraka ny vaovao mahazo tsara ny votoatin'ny hevitra tianao voizina amin'ity ala ity? Mijerytsika ohatra hoe miresaka recrutement ohatra. Le mpanabe efa niasa amatona ny maro teo, tampotampokeo misy misosoka, arity zany fa tsy hoe zavatra foronina. Reny zavatra reny mety bitika ny fijery azy kanefa misy akony amin'le mpanabe mamolavola ny madiniky ny tompona ny zaza malagasy. Misy akony ary miako amin'ny fanabeazana zay ampitainy izy reny satria le rispo no tratra ny dona ao anatin'izany hoe ay zany na tsy manao azany afaka mahazo anjara ihany fa ny manao na manao takininina aza mety tsy ho tazana. Vokany lasa marisarisana le mpanabe azy hampitombo ny fahalalana ho aminy tsy miteny hoe zato isan-jato fa misy kosa zay tena atsapana hoe reraka ny sain'ny mpanabe eo ampiandrasana ny zavatra ho aviny amin'ny recrutement ohatra. Asa fanabeazana zany ataontsika hoe isan'ny asa masina indrindra zany raha ny eto Madagasikara maneran-tany ihany koa ngambany satria resaka famolavolana olom-pirenena ny resaka eto sao kosa tsy tokony hoentina amin'izay andriamatoa Flou National ny fomba fijery azy hoe rehefa misy ataontsika hoe tsy ampiampy ny fijerena ny mpampianatra dia ho atao ambany zavatra ny fijerena nireo zaza malagasy. Za tsy miteny hoe rehefa tsy ampy fijerena dia atao tsy ampiampy ny fanabeazana fa raha ianao no mipetraka amin'ny toerana folo taona ianao teo amin'ny sehatra io, omaly ianao na ninana tery amin'ny toerana anankiray fisakafoana serveuse teo le olona nandalo ny recrutement, le serveuse nao iny tafiditra ao anaty recrutement fa ianao lefa lany fatotra mampondrana teo tavela indray fa tsy tafiditra. Tsy hoe kam mpanabe raha tsy tafiditra ao anaty recrutement fa satria efa nampanantenaina io zay tampoka sasarany vidiny fotoana laniny rariny loatra izy raha misitraka ary raha mba misy karazana flux kely ny fazotony amiko mijery amampanabe rariny loatra kosa zany hoe tokony ho azy nomena ny hafa na hoe mifidiny ny hafa ngamba ny ilazana anazy direct. Iroso amin'ny ataontsika hoe fikonan-do nasionaly amin'ny sehatra ny fanabeazana izay atao amin'ny faharoan'ny volana aogositra ho avy izao raha tsy diso aho zany ny ministera amin'izao fotoana izao ho anareo ve ao anatin'izay karazana teboka maro efa navotranao sady nandritran'izay ataontsika hoe 2 na 3 minitra izay mety misy ny ataontsika hoe teboka andrasana manokana ao anatin'izay. Iroso dia iroso tokotra ny forum national mahakasika ny fanabeazana amin'ny faharoan'ny volana aogositra raha ny heniko satria izay hatreto dia mbola tsy nahazo fanasana amin'io na dia ara-dalàna eo anivon'ny ministera azy be koa moa ny heverina tsy fanomezantsiny zany. Ny tena andrasana amin'izany forum zany satria fakakevitra io inona le hevitra ho alaina ny vahaolana hoentina hanatsarana ny rafim-panabeazana. Ny voalohany aloha efa vita iny hoe tsara ny fond amin'ny ankapobeny ny manara-penitra ny fanomezana fitaovana ho an'ny établissement isan-karazany fa eto indray le fond anankiray ivelany le efa iazakazahana be dia ny hoe ahoana ny tontolon'ny mpanabe
ahoana ny fiaim-piainany mpanabe sy ny fomba fampidirana ny mpanabe ho anisan'ny mpiasa-panjakana na hoe ho anisan'ny professionnel ao anatin'io secteur d'activité an'io satria indraindray matetika tenena ianao moa vao nyteny te hoe masina ny fanabeazana eny tena masina fa raha azontsika ny hevitry ny atao hoe masina rehefa zava-masina no zimbazimbainao mampiolakatoka koa an'io namana ivy fa tsy hoe masina de mangina fa aza miteny fa azy eo raisina tsia mana ny asiny zany a misy ajany zany mena azy ny ajany satria masina izy ty ivelona kely ao anatin'ny resaka rafim-pampianarana ao anatin'izay efa natsidika teo moa makasika an'izay fa ty anontany hoe aiza ho aizany makasika ny PSE amin'izao fotoana izao mety isany hojerena indray ve zany amin'izao fotoana ny hoe inona indray ny rafim-pampianarana hitondrana ny tia siam-panabeazana eto Madagasikara ty ifonako aminao aloha iva satria indraindray ny atsika ny système éducatif eto amintsika mihitsy indraindray lasa ese le izy lasa andramana kely ny système vahiny tataka ny misy sakana de hovaina indray za zany miteny hoe rehefa io no natao de sahi miazona n'io hevitra io hoe mety andalo ao ny resaka PSE mety andalo io ary zay mitafa manokana de miteny hoe tsy atao ese fa rehefa io ndao jerena zay hanatsarana an'io hanamafisana an'io mba ho amin'ny tanjona maripotitra fa tsy hoe système hafa avy any ivelany hoentina hoe de tsy mety indray de hovaina lasa kilalao le fanabeazana amin'izay fotoana izay mandidina ny ataontsika hoe 3 eo nareo ny syndicat misehatra ao anatin'izay resaka fanabeazan'izay raha ny fantatra aloha zany hatreto misy eto Madagasikara ihany koa raha nome sosikevitra ianao amin'ny androany ho fanampiana ny ataontsika hoe ministera ny fitondram-panjakana hitondrana vahaolana tsaratsara kokoa hanatsarana ny sehatry ny fanabeazana satria raha nambaranao teo dia mikororosofahana ihany sika ao anatin'izay inona ny sosikevitra isany azo aroso aingana ho fanavotana aingana ataontsika hoe reo tany zaza malagasy zay isany hoavy ny firenena rahatrizay satria mitotongana ny fanabeazana niveau le resantsika eto zay foana ny re na eny amin'ny gazety na hainao manjery na eny andalana eny na mivoka-panadinana voalohany indrindra aloha ny sosikevitra anay dia zao ny hoe reo mpampianatra ireo na fram mazany ny maro anisy eto amintsika dia fram raha reo no mena encadrement zany hoe formena le efa eo anatin'ny asa no mena formation encadrena na sur terrain io na miditra centre de formation anisany anankiray zany ny motivation koa tsy azo adinoana tsy hoe vola foana rehefa mpanabe fa saingy eto amin'ny firenena eto amintsika amin'izao fotoana izao na ny essence aza miakatra na ny kitay menaka aza miakatra anisany ekina ny motivation anisany mahatonga ny fahavononan'ny mpanabe ny fahampiny ny zavatra ilainy amin'ny andavanandro anisany fanatsarana tokony hojerena ihany koa izany zavatra izany fendefeny ny fanazavana mahakasika izay mazava ihany koa ny afatra natsipinao anatin'izay dia ny tokony hijerena nireo mpampianatra izay isany tompona ndraikitra voalohany amin'ny fampitanana izay fahalalana ho an'ireo zaza malagasy zay ankasitrany ianao Andriamatora Herson Adel izay filoha nasionaly ny syndicat mitafa ny vahiny tato anatiny vaovaon'nkolo tamin'ity alay ity misaotra indrindra dia makasitraka nykolo dia manao kompantanana ho an'ny mitafa manerana ny Madagasikara mirariso indrindra dia misaotra betsaka iva fa ifantoka amin'ny toedra raha politika mafampana amin'izao fotoana izao ihany koa sy ny fitakiana etsy-serony ady hevitra ao anatin'ny fandarina ankitsipo eto amin'ny Kolo TV anio alina aorian'izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao vahiny fandarana amin'izany Andriamatoa andriana andrasana ajany aina tahina loholona Madagasikara sy Andriamatoa raha hery mampianina nambinina izay mpikambana anatin'ny vovonana gasy leo dao arahantsika ny ampan'izay atao tohatra fiakarana nareo zavoaka malagasy dia ampiasaiko le teny aza manaiky atao tohatra fiakarana revoaka malagasy aza manaiky atao fitaovana tsy ahafahanao misitraka ny zonao sy ny safidy izay efa nisafidinao dia ny fanohanana an'izao fitondram-panjakana zao sy ny figokana ny zavamamy izay atolotra ny izao fitondram-panjakana zao ianareo tam'le puce leo ny vahoaka malagasy satria nampanantenaina carnet biometrika ny sanan'ny olona tsy nazy tamin'ny tosika famena ny vatsitsinjo leo ny vahoaka malagasy satria mpitondra fanjakana zatra manao rilindasa tsy tsarona hoe nampanantena zavatra tsika izy ry vahoaka malagasy ka androany ny gasy leo raha mijoro sy mitsangana dia lokolokony loko politika lokolokony zavatra maro lafo hoe anao an'izao na anao an'zatsy ho any amina fanonganam-panjakana hono hoe matoy izay ry vahoaka malagasy
miakatra any amin'ny faratapon'ny lalàny eto amin'ny tany sy ny firenena dia tanora leo izahay amin'ny fanaovana tohatra atsika ny anivo fiarahamonina. Fa iverenantsika ny vaovao mahakasika ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara. Teratany indiana avokoa ny ankamaroany ireo mpandrarà lehibe eto Madagasikara. Raha nambarany masovo indiana eto antoerana tamin'ity androany ity, efa tamin'ny taonjato faha 7 izy ireo no nanorom-ponenana teto Madagasikara ka nisehatra tao anatin'izay fandrarana izay. Notokanana tamin'ity androany ity ny ivitoerana ho an'ireo diaspora indiana eto Madagasikara izay ahitana ny tantarany Inde sy ny fifandraisan'ny firenena rotonta. Saika teratany indiana avokoa ny ankamaroan'ireo karana miasa sy monina eto Madagasikara. Ireto farany izay isan'ny mpandraharaha lehibe eto an-toerana amin'ny teratany vahiny. Raha nambarany masovony Inde. Indiana toy ny fianakaviany Akbar Ali, Rajab Ali ary Kalidas izay isan'ny mpandraharaha lehibe amin'izao fotoana. Ny taonjato faha 7 no nanomboan'ireo mpifindra monina avy any Inde teto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Anisan'ny zavatra eritreretintsika hoe avy any Inde sy avy any Pakistan ny teratany indiana sy ireo karana izay monina eto Madagasikara. Tsy marina velively izany satria avy any Inde avokoa izy ireo, na ny ankabeazany avy any amin'ny faritra Gujarat. Ny indiana izay tonga monina teto Madagasikara dia nandeha tamin'ireny indianindov ny fiteny azy, karazana lakana kely na ahafahan'ireo fianakaviana teratany indiana ireo nakaty Madagasikara ary namorona karazana toeram-ponenana teto. Tafiditra tsara ao anatin'ny fiainana maha-malagasy izy ireo, nifangaro tamin'ny malagasy ary ankehitriny dia iarahantsika mahita fa anisan'ireo mpandraharaha lehibe eto Madagasikara ny taranak'ireo teratany indiana avy any Inde. Notokanana androany ivitoerana ho an'ireo diaspora indiana miasa sy monina eto Madagasikara. Tanjona ny ampatsiahivana ireo tantara sy fifandraisan'ny fanjakana rotonta ao amin'ity ivitoerana ity. Mais je pense que cette coopération ho antsika rehetra ity fifanaraham-piara-miasa ity, ho anareo sy ho anay, raha ampitaina amin'izany dia iveriko fa mitana an'io andraikitra io mazava isika. Raha ity ivitoerana ity miresaka fianakaviana indiana isika, fa ny hevitra dia anao etsika bebe kokoa hatrany izay mifandray amin'ny Madagasikara izay efa manjatony taonany maro. Ohatra amin'izany fantatra fa nisy ny fiaonana voalohany tamin'ny fanjakana Rontonta tamin'ny taona 1970 izay efa tena ela. Ho ampatsiahivina ireo karazana fiaonana manantantara teo amin'ny fanjakana Rontonta izay amela ny mpitondra amin'izao fotoana sy any aoriana amelona indray ny fifandraisan'ny Rontonta. En présentant des événements qui ont eu lieu entre Madagascar et l'Inde. Misokatra ho an'ny be sy ny maro moa ity ivitoerana ity izay ahitana ireo sary, horonan-tsary ary fampiratiana mikasika ny tantaran'ny Inde sy teto Madagasikara. Lafombaovao hafa kosa indray dia namaranana ny hetsika didipoitra vahobe hiarahana amin'ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Ny teny amin'ny komuna nampita tafika sy ny teny Andotam-penaka ankiza manodidina ny 500 no nisitraka poitra vahobe. Maimaimpona natolotry ny antoko ho an'ny Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano sy Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Gaeton Andriatsilavo. Ny teto amin'ny komuna nampita tafika indray no nisitraka ny hetsika didipoitra vahobe iarahana amin'ny antoko malagasy sy miara-miainga androany. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa anasoavana ny vahoaka tahaka izao, hoy ny ben'ny tanàna mpampiatrano ny hetsika. Ny komuna nampita tafika izany dia tsy atao hoe manavaka fampandrosoana mihitsy na amin'ny anaran'izy io na amin'ny anaran'izy. Miara-miasa amin'ny antoko, ohatra zao ny MMM miaraka amintsika eto ary tena akasitrahana ny filoha-mpanorona ny antoko MMM mihitsy. Tsy voalohany zao fa isan-taona mahazo fanampiana foana izahay. Androana moa tena miavaka kely satria ny docteur sady mera ny manandrina avaradrano no mitarika an'ity hetsika didipoitra vahobe ity. Izay ny tenana izao dia ny fiavinay dia avany manandrina avaradrano. Tanindrazana avy amin'ny raiky zany any manandrina. Tena miavaka dia miavaka zany ity hetsika ity akasitrahana ny rehetra izay nanolo tanana na ny hita maso na ny tsy hita maso dia tena fahasoavana vahoaka ary entiny amin'ny fiainana mihitsy. Ho fanalana fahasahiranana ny mponina no tanjona amin'ny hetsika tahaka izao ka antony mazava-dehibe ny fifanomezan-tanana sy ny fiaraha-miasa. Natsapa izany ireo mpisitraka ary nangataka ny tohizan'ny fiaraha-miasa, nanolotra fisaorana ireo mpikarakara ihany koa.
tena letsika zao mahavonay fahasaranana satria ao anaty tsy fisembola mihitsy zao dia ty afaka jovita tamin'ity fa soran'Andriamanitra moa sotran'ny commune Rahavavy ny eto Ampitatafika nanao dia fikarakarana ka dia mankasitraka tompoko indrindra fa nareo solotena ambona gazety izy afapoanay ilay izy amin'ny lafindray amin'izao fahasahiranana izao satria mamaim-poana misaotra betsaka ny mikarakara moa misaotra anareo foana gazety mankasitraka manao afapo ilay izy satria fiainana izay raha malala tsy ankoatra ny mahamaimai-poana ny etsika didipoitra faobe tahaka izao isan'ny antony nahavory maro ny mponina indrindra ireo nanana ankizilahy atao asoavana ny fananana antoka amin'ny traikefa sy ny fandraisana tanana ananany mpitsabo manala fahasahiranam-bahoaka tokoa zao satria namety manana raha nefa tena sahinana olona etsekilan-koly le antoka ny tena hoe matahotra ny olona mandeha amina toerana satria ainy ty atao ty fa tsy hoe manangana fotodrafitrasa akory dia efa mahatsapa ny olona hoe matoa manana traikefa dia tsy misy fitarainana dia azo ny antoka zay le tena hoe antoka rehefa miasa ka zay antoka zay tena mipetraka zato isanjato matoa reto olo reto tongeto ankoatra ny teny amin'ny commune na Ampitatafika ny sitraka ny etsika didipoitra faobe androany ihany koa ny teto Andotapenaka nanao didipoitra faobe izay atoko malagasy miaramainga teto amin'ny Andotapenaka faharoa ao anatin'ny boribory tany voalohany teto zany namarana ny atoko malagasy miaramainga ny asa sosialy izay nataony nandritra n'izay roa volana latsaka izay eto dia mitondra fisaorana an'ireo olom-boafidiny atoko malagasy miaramainga satria tamberina ndraikitra ataon'ny olom-boafidiny atoko izany dia manatanteraka izao didipoitra faobe izao izahay manerana ny faritra ny Alamanga dia isaorana manokana zany lolo Madagasikara indrina Rakotondray-be izay voafidy tamin'ny atoko malagasy miaramiainga ary ireo dokotera Rola izay membre ny atoko malagasy miaramiainga docteur Rina sy docteur Mandrindry izay niaraka taminay nanao izao didipoitra faobe izao nandritra n'izay roa volana izay. Ny faran'androany tsy ahivina ny etsika didipoitra faobe ho an'ny Antananarivo renivohitra Antananarivo Atsimondrano sy Avaradrano ary Ambohidratrimo ankizy manodidina ny 500 no nisitraka izany. Trangam-piarahamonina kosa indray fa hiazakazaka vetivety any Mananjary sika tsy nahita boka ny hatreto ny fitoriana natao teny anivo ny polisy-pirenena atao Mananjary ny farany herinandro teo hoy ny Rainy Kristina ilay tovavy niara-ny fikasihan-tanana miendrika herisetra ny 13 Jolay lasa teo niverina nampiakatra ny raharaha teny anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mananjary reto farany ny maraina teo. Herinandro taorian'ny fametrahana fitoriana mikasika ny herisetra ny anjady tamin'ilay tovavy tao Tsaravavy Mananjary. Tsy mbola nisy hatreto ny fandraisana andraikitra nataon'ny avy ao anivon'ny polisy-pirenena ao Mananjary raha nambara ny fianakaviany androany. Nampiakatra indray ny fitoriana teny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mananjary araka izany ireto farany mba anafainganana ny raharaha. Tamin'ny 23 io zany dia zaho teo fa tamin'ny toerana tavizena gn'antragno izao nefa tonga teo amin'ny ray sasany dia olona zany vovo tambarangaranay teo dia misy inoko izy teo efa nasiako ny voninga tao dia falenjana fa naninako izaho moa zany efa sy nahazo zavatra tokony azo koa fa tonga dia olona natory magnambarana fitoriany farana zao dia niasa ny polisy ao tamin'ny rony polisy nizaka zareo hoe magnambara plainte ianao nefa ny zavatra nefa acte mazana be dia ambarana may plainte vita nefa ny plainte takety nefa ny mianaka takety ny plainte koa nefa mikety koa nefa ny zavatra tao amin'ny faly io hatram'izao nefa ny zavatra mbola sisy vokany voatrany malely ihany nefa dia voalazany manao herisetra amin'ny vehivavy voatrany mampalely aza ihany nefa nizony dia zay moa zany nandalo tagny nila hevitra dia nisy nagnatoro lalina hoe mandareo any procureur nareo fa agnizy mba malakilaky be tokoa koa mandalo procureur zany. Raha tsy hivina ny zavan-tranga lehilahy iray sahabo 30 taona no nikasa amony ity vehivavy 20 taona ity tao Tsaravavy Mananjary ny sabotsy 13 Jolay lasa teo raha ny fanazavana. Nasipiny tamin'ny tendako lamba dia mivono mafy be dia niazo vonjeo ao dia zaho niazo vonjeo dia nifampena ny vakako dia nalaky tamin'ny tagnako mahindra igny dia botony menga andragno zareo agny ao amin'ny lamba amin'ny tendako igny zany hitadiny botony menga mitragny ao dia zaho mezaka magnavitra ny tegnako izy sy agnano fiasanarano fonafa tena monana misy mitanjona dia izy fosiny agnambany tiaraka felongana sotra izao fosiny. Efa natao andromaso eny anivon'ny polisy-pirenena ao Mananjary amin'izao fotoana ilay lehilahy voaroiroy taoriny ny famotorana natao azy. Atolotra ny fampanoavana ny alatsinainy voalohan'ny volana Aogositra ho avy izao ny raharaha mikasika izany raha ny fanazavana hatrany.
Vaovao mampalahelo kosa indray dia nodimandry ny maraina teo tao Toamasina ny mpanao gazety Jenira Zakason, mpanao gazety tao amin'ny radio télévision Ravinala izy efa tao amin'ny gazety La Vérité ino vaovao ary tritra ihany koa ny alasasatra no natongavany tany Toamasina aretim-bavony no ny atomboany aretina ka nidirany hopitaly saingy izao tsy tany izao intsony ny ainy izay eto amin'ny Cool TV FM mamody mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao aminatiny maresaka iraisan'ny pirenena na hatratra 5 ireo olona maty vokatry ny tondra-drano nandrava tao Kentucky ao atsimo atsinana ny Etazonia araka ny tatitry ny tompony andraikitra tany an-toerana. Ina mbola hiakatra izany antotan'izany raha ny fanazavana. Vue du ciel, difficile de raha ny distinguer les hita routes de amin'ny la rivière sary Kent sarotra ny distillée manavaka autour de ny la rivière renirano sy ny Kentucky. lalana vokatry ny tondra-drano raha ny ao Jackson niakatra avy roe ny rano tao anatin'ny ora vitsy izay mandetika sy manimba trano maro nisy tamin'ireo mponina no tsy maintsy novonjena teny ambony tafo ka nalain'ireo angidy-by mpamozivoiny mbola maro ireo tsy manam-po manoloana ny tranga any amin'ireo faritra sasany rotsakorana manodidina ny 20 cm no nilatsaka tao anatin'ny 420 ora isan'ny loza vonjanahary izay matetika tranga atao amin'ny faritra Kentucky ny tondra-drano tahaka izao raha ny fanazavana mahery ny 5 alina ireo mponina tsy nisitraka herinaratra intsony vokatry ny loza ny sasany kosa tsy nisy rano fisotro maro ireo fantatra fa traboina namoaka fanambarana ny governory any an-toerana fa anaty amehana ny faritra amin'izao fotoana raha ny fanazavan'ireo manam-pahaizana sy siantifika isan'ny vokatra mivantany fiovan'ny toetry ny andro ny fiveriberenan'ireo loza voajanahary tahaka izao any an-toerana. Dia izay ihany koa nentina namanina ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza misaraka aminay fa mbola maro ny fandaharana hoentina aminao any an-tokantrano amin'ity ala ity ka isan'izany ny fandaharana ankitsi-po iresahana ny toedra ara-politika mahafampana amin'izao fotoana izay entina aminao aorian'izao fampalalam-baovao izao veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.